Miobio an'Andriamanitra ary tany rehetra. Mankalazany voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao. Ny fahalehibeazan'ny herinao, ny kuizan'ny fahavalinao anao. Ny tany rehetra iakohaka eo anatrehanao ka ankalazanao. Eny, ankalazany anaranao izy. Avakisika ry Andriamanitra ry zanaka tsy fanahy masina, tompon'ny voninahitra hatr'izay sy mandrakizay, tompon'ny dera sy ny laza, manatrefeno ity fotoana ity izay hitany amezam-boninahitra ny anaranao, ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry rahalahy malala sy ranam-bavy malala ao amin'ny Tompo, faly manolotra ny arahaba aminareo izahay natratra n'izao sabata izao. Irotsaka amintsika anie ny fitahena manana miampy amin'ity sabata ity, ka ho safinoniko ny hery isika mandritra ny tontolo andro. Etỳ am-panomboana dia sitrako indrindra ny hanotra anareo an'ireto mpiara-miasa amiko. Ao misy ny rahalahy Sylvain izay tondra ny vakiteny masina ho antsika. Ao ihany koa misy ny ranabavy Rosalie izay tondra ny toriteny ho an'ankizy. Misy ny rahalahy Faly izay hitondra ny Fanompoam-pivavahana manokana ho an'ny ampafolony sy fanatitra. Ary manarakaraka azy misy ny Lola Patrika izay ampray antsika amin'ny vavaka mandoalika. Ary ny farany kanefa tsy kely indrindra dia misy ny Lola Yaingo izay tondra ny toriteny ho antsika tsiraray avy. Izahay moa zany dia avy ao amin'ny Fiangonana Mandroseza Mandroseza, ka dia faly izahay manolotra ny fiarabana aminareo tsiraray avy, ary manonona ny fiadanan'ny Tompo hitay antsika ny Tompo. Amen. Ny nanolotra ny mpiara-miasa rehetra teo dia ny rahalahy Filovino izay atolotra amin'ny fomba manokana koa zany rahalahy izany, ary melohany anomboantsika amin'ny fotoana sy anozan'izany fotoana zany dia ataontsika ny laharan-kira 780 sy 400 no ataontsika amin'ity maraina ny sabata ity. Iara hitsangantsika anao zany hira izany. Yeah.
raha mbola samy eo am-pitsanganana ihany tsika dia manasa antsika andray ny baibolitsika ka hanokatra izany ao amin'ny Exodosy toko 20:12 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Manajany rainao sy ndreninao, mba ho maro andro ianao amin'izay tany rehetra omeny Jehovah Andriamanitra ao ho anao. Ho toizantsika ao amin'ny Kortianina voalohany toko 17:12. Rehefa titantsika dia mbola vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ireo. Ho tahina ny enteny ahazoany ny fo sy ny saina mampanahy antsika. Amen. Ivavaka amandoalika ny eritena isika. Ray masiny avy indrindro misotranao indray izay raha mbola nomenao an'ity fotoana ny sabata ity, idirana sy hanomezam-boninahitra anaranao amin'izao fotoana sabata masina indrindra izao. Ankehitriny dia mangataka ny fanahinao izay mba hitoetra ty anatinay, ary ny teny sy ny vavaka izay ho asandratra tompo dia ho antlakasitra amin'ny sezafendrainanao, indrindra ireo mpitolo ny teninao dia omeo ny fahamasinana fa aminao, ary ny teny izay ho afafy kosa sy horenesinay tompo dia hitoetra ty amponay, ary anomenay ny hery sy tanjaka sy ny fahasalamana mandra-piferinao ny amin'irao Andriamanitra Jesosy Kristy noho ny amin'ny anaranao nanaovana mivavaka. Amen. Zao tsika dia tonga amin'ny fanompoam-pivavahana manokana dia momba mifanatitra sy ny ampafolony. Mafaly anah no manasa antsika rehetra amin'ity atoandro ity mba samy anokatra ny paozintsika tsiraray avy, ary andray izany eny am-pelatanantsika. Mino fa efa samy nomantsika daholo izany fanatitra sy ampafolony izany hoentintsika hiderana an'Andriamanitra. Te hisarika ny saintsika amin'ity toko sy andininy anankiray ity eo mpisaintsainana amoahantsika izany fanatitra sy ampafolony izany. Luka toko 4:20 ny andininy 7:20 dia manambara amintsika toy izao: fa iza moa aminareo raha tahanao tilikambo ny tsy hipetraka aloha mihevitra izay lany anaovana izany, na misy havita azy na tsy. Izany toko sy andininy izany no entiko ampisaintsainana antsika amin'ity maraina ity melohany anaovantsika izany fanatitra sy ampafolony izany dia hivavaka mangina isika. Amen. Makasitraka antsika rehetra eto isika dia andre tantara kely fohy. Nisy bivady anankiray izay anomana ny fanambadiany, dia tsy maintsy eo moa izany fanomanana rehetrarehetra izany efa miasa ity tovolahy anankiray ity. Rehefa natao ny fandiniana isam-bolana dia kely ihany ny vola ambom-bava ao anatin'izany karaman'izany isam-bolana, kanefa izy ity dia anomana izay raharaham-panambadiana izay, marihana fa izy rery moa no miasa amin'izy mivady reto, ka sarotsarotra ny fanongonana. Ka tao anatin'izany fotoana izany dia nanao fanandramana manokana niaraka tamin'Andriamanitra izy mivady reto any amin'izay raharaham-panambadiana izany.
mahafinaritra fa vita somatsara izany raharaha izany. Misy zavatra tiako tsipihana kely nefa ao anatin'izay a, nazahoany tombontsoa na avy tan'izany fanambadiany izany a dia nandalo fanandramana maro izy mivady. Tao anatin'izany dia zao, tsy mba fomban'izy mivady reto no mividividy zavatra rehefa mandeha eny amin'ny tsena be ireny, fa vao fitony tsara zany a, na ny vola hoentiny a, na ny vola ampiasainy a, rehefa makeny amin'ny tsena izy mivady reto. Anka voazony tsara lay fepetra izay tian'Andriamanitra mba tsy ho lanilany foana ny vola eny am-pelantanany azy omen'Andriamanitra. Tiako ampisaina antsika tsiraray avy zany tantara fohy izany a, mba ahafahantsika ihany koa mitantana ny fananan'Andriamanitra izay omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Ka eo ampamaranana izay fanatitra sy ampafolony izay noentina tamintsika izay a, dia andaontsika hivavaka. Andriamanitra tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao zahay, fanomenao izany torolalana sy tantara kely fohy izany mba hahafahanay misaintsaina indray ny amin'ny tantananay ny volanao manomboka izao. Angany mba izany vola omenao anay izany Tompo, mba tantananay araka ny sitraponao. Dia mitahiny tokantrano tsiraray avy ianao, amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany vavaka izany. Amen. Fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony a, dia andaontsika hanao ilay hira hoe ao ny fanatitra. Ao ny fanatitra entina raisoeke uamina ni fitaiana. Amen. Zao tsika dia hanolotra ny tantara ho an'ny ankizy. Tantara izay andraisantsika lesona, ity tantara hoentiko aminareo aty androany. Dia mangataka ny ankizy mba hanao ny hira hiaraka aminay, hanao ny hira oramamy. Yeah.
zazavavykely anankiray a no tena hoentiko amintsika eto androandraka izy dia ny tantarany anà zany. Ianà dia zaza kely tokana ao an-tokantrano fa saingy manana namana anankiray izay izy a dia i Mariana ianarana. Dia rehefa andeha hiasa ny reniny a dia manafatra foana hoe endry tsara ianà a dia eny tompoko izay foana ny avalony anà. Fa le namany anà i Maria tsy afaka ny afarana satria olona avy any ivelany. Dia indray andro raka izy a andeha hiasa ny neniny anà dia napetrany tao an-trano ianà. Ary nanafatra tsara izy hoe any tokotany a no milalao. Dia nanaiky ianà kanefa rehefa atoandro ny andro dia tonga ilay namany ataon'ny Maria dia niara nilalao tao an-trano zareo. Dia rehefa elany lalaovana dia voatosika ianà dia nenjera niaraka tamin'ny vazy ianà. Natahotra be mihitsy ny ianà. Tena natahotra be izy fa ho bediny neny izy izao. Dia nivavaka tamin'i Jesosy izy. Dia nampiany Jesosy izy. Nomeny Jesosy torohevitra izy dia rehefa tonga ny reniny, rehefa tolakandro firavana iny, dia vao hitany avy ny lavitra avy ny vavahady ny reniny dia niazakazaka ianà. Neny eo, bediny neny aho zao hoe vaky neny ilay vazy tsara tareha. Dia natolony any neny ilay rotsakazo hoe kapohy amin'ity izy. Tena tsy nakapoka ny anà ny reniny ankizy fa vao mahay ary izy namihana anazy. Atao voatr'izay koa rehefa amin'Andriamanitra raka izy. Mifona aminy fa hitobaka aminao ny famindrapon'Andriamanitra. Dia mivonoana amin'ny marina hatrany fa hazandrasana tezitra izy vao anantona azy ianao. Ohatra ny vahoaka ny Ninive rehefa nibebaka ry zareo dia namela azy Andriamanitra. Navelan'Andriamanitra ry zareo tamin'ny fahotany. Fa Sodoma kosa dia tsy mba nalala ny fona dia potika tanteraka izy ireo. Mahaiza fona rehefa misy fahadisoana vitantsika teo amin'ireo ray aman-drenitsika dia mba ho lavandriainana isika satria raha tamin'iny fotoana iny izao tsy nifony anà fa ny vazy efa potika ny hitany reniny dia mety ho voakapoka mafy izy ary mety tsy fantatra izay takaitra mety hahazo azy amin'izany fotoana izany ka mba halavandriainana anao dia mahaiza miresaka amin'Andriamanitra hivavaka isika. Jesosy io ampianary izahay mba ahay hiresaka aminao indray. Ampio ny ankizy kely rehetrarehetra Jesosy mba ahay hiresaka aminao, ahay hibebaka raha toa ka misy fahotana vitan'izy ireo. Dia misaotra Jesosy malala. Amen. Isaorantsika Andriamanitra nanome antsika ny mpanompony nitondra ny hafatra ho an'ny ankizy. Alohan'ny hidirantsika ho an'ny hafatra ho an'ny lehibe ary dia manasa antsika handray hira anankiray. Zaina
fakatiavana sy fihavanana anehoe naneo fity naneo ankavy naneo ankavanana saina ijery le tompo jesosy zaina foiny aina ontsaontsany fonina hita re ondry tsy misy piay toetra mampiavaka azy indrindra ny alemem-panay fakatiavana sy fihavanana anehoe naneo fity naneo ankavy naneo ankavanana endrika mirana miany sasany zarazaraina ara ivinitraniany afanolonzarazaina sialeove fifakatiavana sy fihavanana anehoe naneo fity naneo ankavy naneo ankavanana tonga amin'ny fotoanany afatra isika amin'ity ataondro ity afatra hitondra mpanantenana ho antsika avy amin'ny soratra masina manona mandrakariva ny mpiadanany tompo amintsika tsirairay avy andeha hivavaka foy isika ny lohan'ny anokafantsika ny ten'Andriamanitra Andriamanitra mitenena amin'ny mpanomponao amin'ity ataondro ity ny anaran'i Jesosy amen amin'izao fiainantsika izao dia be revitra zao tontolo zao be revitra noho ny fahasimban'ny tontolo iainana be revitra noho ny fianaky ny aretina maro samihafa very fanantenana diso fanantenana misy tsy manana fanantenana intsony lazany ampaminotena ao ny aretina fantadaza amin'izao taonjato misy atsika zao Covid-19 mandripaka olona maro Delta Omicron lasa narana malaza ao ny aitany ao ny tondradrano ao ny maty mosary ao ny ororotany maro samihafa loza tsy toko tsy foroana loza eny an-dalambe loza ny anaty rano loza eny anapakapaka raha feheziny zany dia zao very fanantenana zao tontolo zao very hevitra zao tontolo zao kanefa misy fanontaniana mipetraka mbola misy fanantenana ve mieritreritra kely isika dia hoe soratra masina mandeha mamaly azy dia hoe mbola misy fanantenana mbola misy fanantenana nisy toko sy andininy vakitsika teo amin'ilay Korintiana toko Korintiana voalohany toko 7:10 ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy dia manao hoe ary ankehitriny dia reto telo reto no mitoetra finoana fanantenana fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo mahazatra antsika dia zao ny fitiavana no lalovina no resahana fa androantsika dia zao ndeo hoe resaka le hoe fanantenana fanantenana hita ao anatin'ny soratra masina ndao indrana ny Titosy itsika Titosy toko 2
ny andeny ndraiky ambe folo ny raisika ka janontsika amin'ny andeny fahatelo ambe folo izao mivaka ny teny hoe fa efa miseho ny fahasoavan'andriamanitra izay famonjena ho an'ny olona rehetra mampianatra antsika andahy izay toetra tsy araka an'andriamanitra sy ny filany izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panaraka an'andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Misy fanantenana mahafinaritra mbola endrasantsika. Le fanantenana dia inona izy io? Fiavian' Jesosy Kristy, fahatongavan' Jesosy Kristy, raha vaham-bangona dia hoe fiverenan' Jesosy Kristy indray. Akatsika. Raha mijery mantsika any amin'ilay nanomboaka azy hoe inona ny zava mitranga eto amin'ity zao tontolo izao misy atsika ity. Manokatra televizion tsika, mijery gazety tsika, mihaino radio tsika, mijery sy mihaino ireo tontolon'ny teknôlôjia tsika dia zao mahonena satria loza tsy toko tsy foroana no hita ao anatin'izany ainao manjery zany. Betsaka ireo maty, betsaka ireo tratry ny loza mahonena. Manahoana tokoa moa ny fiainantsika eto amin'ity tany mandalo ity? Raha jerevana manokana dia zao hoe toa mifarany eo amin'ny fahafatesana izany misy atsika izany. Ao ny matin'ny aretina, matin'ny loza, matin'ny efa fanterana loatra. Ohatra ny tsy misy fanantenana be. Kanefa ilay teny teo dia zao hoe miandry ny fanantenana mahafinaritra isika. Azavain'i Paoly mazava tsara izy ity amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra. Tesaloniana voalohany toko fahaefatra. Ny andininy telo ambe folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Izao mivaka ny teny. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay nodimandry mba tsy halelovanareo tahaka na sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha ataontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa ny tondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy niaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavy ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Misy tsangan-javatra eto. Fiverenan'i Kristy mizara roa eto ny olona. Ao ilay lazain'i Paoly hoe misy tsy manana fanantenana. Fa isika kosa dia andao hipetraka amin'ilay sokajiny manana fanantenana. Inona zava-mitranga? Fiverenan'i Jesosy. Ny maty ao amin'ny Tompo no atsangany aloha. Ary isika izay velona ka mbola mijoro dia raisy niaraka aminy. Tsy fanantenana mahafinaritra ve izany? Reto ny tiana resahana dia zao hoe le hoe akarina miaraka aminy. Tsy avelany rehery zany fa hoeta miaraka aminy. Reto misy resaka kely amintsika mety misy suspense amin'ny teny vazaha. Misy ahoana ary zany? Ho avy Jesosy eny amin'ny raha ao an-lanitra. Dia misy olona angambany hoe ho lasa ve sa tsy ho lasa? Mety hiakatra amin'ny toerana avo ao izy mba azahoany Jesosy sy mandray azy. Kanefa tsy izay. Fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe izay maty eo amin'ny Tompo no atsangana aloha. Avy eo izay tsika mbola velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia akarina hiaraka aminy. Ary izay fanantenana mahafinaritra izay dia zao ahitsy mihitsy fa tsy miafinafina ary manana ny fahatsarana. Raha mijery ny Apokalipsy 1:20 tsika, andriny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina
dia tsy misy intsony fa nahita aho fa indro ny tanàna masina dia jerosalema vaovao nidina bany an-danitra tamin'andriamanitra voaomana taka ny ampakarina efa miakanjo eona mibadina ary narefeo mahery avy teo amin'ny sezam-piandrianana nanao hoe indro taberina kelin'andriamanitra teo amin'ny olona ary izy hitoetra ao aminy ary ireo olona ary andriamanitra hitoetra ao aminy dia ho andriamana soloana vaovao ity tany a efa ho simba ity soloan'andriamanitra zava-baovao tsara lavitra izany tany zany raha miteny izy eo amin'ny jaona toko 7 eo amin'ny andenin'ny fahatelo hoe ho avy ndraika hakanareo ho any amiko ka zay hitoerako nitoeranareo koa hidina mihitsy zany jesosy aka ny olona le zao apetrany miaraka aminy toerana iray febin jesosy io araka milazain'ny Mateo 4:7 zao tahaka ny elatra avy any antsinanana ka hatrany andrefana midika zany hoe mahita azy a izao tontolo izao manaraka azy a izao tontolo izao tsy miafinafina ny apokalipsy 1:7 zao ny maso rehetra ahita azy ary misy fahagagana kely areo na dia izay nandefona azy ary dia ahita ny bebiny jesosy izay le fanantenana mafinaritra petraka zany hoe tsy fampianarany baiboly zany hoe jesosy tonga miafinafina izany fampianarany baiboly dia zao jesosy miseho amboninahitra amin'ny fanantenana mafinaritra ampiakarin' jesosy hiaraka aminy hoeny amin'ny abakabaka amin'ny poponjy izay le mafinaritra hiaraka aminy miray dia amin'ny jesosy hiaraka aminy Korintiana voalohany 12 iny 2:10 raika 10 dia 2:10 indreo zava-miafina no ambarako aminareo tsy ho domandry avokoa sika rehetra fa vetivety ndray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana sika rehetra ary ho tsofina ny trompetra ary ny maty atsangana ka tsy oloha intsony ary sika hovana zany dia anisan'ny fanantenana mafinaritra misy zava-miafina tian'andriamanitra ambara amintsika fa isika rehetra izao dia tsy andalo misy tsy andalo fahafatesany fa rehefa mitsoka ny tsopetran'andriamanitra eritreretra ny tsopetran'andriamanitra no tsofina efa nahenonga amintsika hoe trompetra raha mozika symphonique be dia be reo karazana mozika maneno mirenty ary mafinaritra ny feo fa rehefa ny trompetra an'andriamanitra ho tsofina dia manahoana voalaza eto fa izao hoe ny maty atsangana ny maty ary isika izay velona dia tsy andalo fahaloavana intsony fa manino hovana toy ny midray mpimaso fotsiny isika makotrokotroka zany fanantenana izany tsy azo fenina izany satria manao maneno mafy loatra ilay trompetra mitsangana ny maty hovana ireo izay mbola mitoetra ao amin'ny tompo misy fanontaniana apetraka hoe anananao hoe zany fanantenana zany mitoetra ao anatin'izany fanantenana zany ve ianao efa ambany saintsika ve zany fanantenana zany miantso antsika ny bokyny Jeremia 7:20 ny 9:10 zao ten'andriamanitra dia fa izao malala hevitra iverako anareo dia hevitra ahatonga mpiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany mametraka ny ten'andriamanitra fa zao na manahoana fandehanana izao tany tsika izao ninona loza mitranga ninona olana mitranga dia zao apetrao fa
manana fiadanan'andriamanitra omena antsika. Ale fiadanana omena dia zao ny fanantenana amin'ny farany. Tsy ametraka fanantenana amin'ny fahadiso-kevitra isika. Averenantsika ilay Korintiana voalohany teo, 10:10. Dia vakitsika ny 10:5. Tsy ametraka fanantenana eto amin'ity tany mandalo ity tsika. Tsy ametraka fanantenana amin'ny zavatra mety tsy azo tazomina isika. Hoy vaky ny teny amin'ny 10:5, Korintiana voalohany toko 10:10, 10:5. Fa raha amin'izao fiainana izao no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra isika. Raha mety manangontsika amin'izao fotoana izao, kanefa tsy ao Kristy, dina ny ilazanantsika, mahantra indrindra isika. Raha eto ny fanantenantsika dia mahantra isika, mahantra indrindra. Raha lasa rana baby malala, manana didy amandraikitra isika, manana vina tokony apetraka isika. Andao ndra amintsika ny apôstôly Petera, Petera faharoa toko 7, ny 12 tapany voalohany. Dia ny vaky ny teny hoe sady manantena no manam-paingana. Ilay andro lehibe manahoana ilay izy? Andro n'Andriamanitra, sady manantena no manam-paingana. Andraikitsika izany manantena ao anatin'ny mpanantenana mahafinaritra, ary indrindra manam-paingana izany. Satria tsy ho ela dia ho avy ilay mpanantenana. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra, amin'ny feon-trompetra sy ny feon'arikanjely. Akatsika, tsy amelantsika irery Andriamanitra eto amin'izao fiainana izao. Ilay vaky-teny toko sy andiny potsitra, vaky-teny masina teo, verenantsika maranantsika izao fiarahantsika izao. Amin'ny Titosy toko 2, ny 13:12. Naran'i Jesosy, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fiseho-voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Miandry ilay fanantenana mahafinaritra isika. Dia fibean'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ao lanitra. Fanantenana mahafinaritra. Tsy amelantsika ho irery Andriamanitra. Avy any an-danitra ny vahaolana, tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity ny vahaolana. Rehefa avy any an-danitra ny vahaolana dia Jesosy izay ilay vahaolana. Jesosy ny vahaolana. Izy ilay fanantenana lehibe, izy ilay fanantenana mahafinaritra. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy eny amin'ny rahona, hitsena amin'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva itsika. Andriamanitra ny ahitantsika mba hitoetra ao amintsika mandrakariva izany fanantenana izany. Eto amin'ity izao tontolo izao ity nanomanantsika izany fanantenana izany. Fa ny fanantenana omenantsika mahafinaritra dia haritra ho mandrakizay ary metomboka eo amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raha ao lanitra. Ho azy irery ihany any voninahitra, fiadanana kosa ho antsika. Amen. Isaorantsika Andriamanitra nanome antsika ny mpanompony any tondra ireny hafatra ireny. Eny tokoa i Jesosy ny fanantenantsika ary mandalo ihany ny zava-tsarotra izay lalovantsika amin'izao fotoana izao, fa rehefa ho avy izy dia ho foana avokoa ny fanantenana sy ny fahoriana rehetra. Ho setrin'izany toriteny izany ary sy ho mariky ny firedonantsika miaraka n'izany fanantenantsika izany sy ho fanehoantsika izany dia andesika iredona ny hira laharana 530. Hira laharana 530.
vavakitsika rahay masina ny an-danitra Jehova tomponay Andriamanitra ray zanaka sy mpanahy masina misaotra noho ny nampitenenanao anay teo mbola nampandrenesinao ny teninao masina izahay satria tianao loatra ko ankehitriny tompo ampandreneso isan'andro izahay omeo anay isan'andro ny teninao ivelomanay ary indrindra ahatonga anay anana fanantenana lehibe sy mahafinaritra dia mifiverenanao eny amin'ny raha lanitra Jesosy malalo azabelanao isy diso anjara amin'izany izahay tsirairay avy fa raha ho avy tokoa ny fotoana tsy maintsy eonanay anao eny amin'ny raha lanitra dia nisany akarina iaraka aminao izahay na efa hodivovoka na mbola velona ka mitoetra dia ho any aminao mandrakariva izahay androany sy ho mandrakizay Jesosy io dia tantrano amin'ny tanakavana famarinanao mandrakariva izahay isarak'izay amin'ity atoandro ity mety eza anatanteraka izao tsodrano izao ho an'ny mpanomponao ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ary ny fitiavan'Andriamanitra ray ary fampiraisanao amin'ny fanahy masina ane ho tanteraka amin'ny mpanomponao tsirairay avy naran'i Jesosy Kristy tompo amen.